Misaotryanao Jeso malalo satria zao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare Jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsaka ao amponaya koa mitenenare Jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsaka ao amponaya iroteny avy aminao itoetrabetsaka ao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ity lesona ho an'ny tanora zokiny ity amin'ity an'io alatsinainy ity misaotra an'Andriamanitra hatranisika satria mbola afaka mandray an'izany fampianarana soratra masina izany. Fifaliana ho anay hatrany ihany koa no mandraina isa tokantrano izay manaraka izao fandarana izao ary mirary ny soa indrindra ho an'ny tokantrano ho an'ny sambatan'olona mba hitombo finoana hitombo fifaliana eo amin'ny Kristiana isika. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka isika. Tompo-Andriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izahay satria mbola nomena izao tombontsoa lehibe izao indray ahafahana mandinika ny teninao. Fahazo ny fomam-pananay ka andray ianao amin'ny fahazavana izahay hijoro vavolombelonao tsy salasala hijoro amin'ny lalana mandrakariva izay natolotra ho anay. Anaran'i Jesosy, amen. Ao tenin'ny lesona antsika androany dia manao fijoroana amin'ny alalan'ny fahaiza-mitantana. Fijoroana amin'ny alalan'ny fahaiza-mitantana. Fanomezan'Andriamanitra ho antsika ny rafitra fampirenana ny fahafolo-karena. Tsy vitan'ny mampitombo ny finoantsika izany fa manohana ny asan'Andriamanitra eto an-tany ihany koa. Masina ny fahafolo-karena ary an'Andriamanitra. Fandrobanan'Andriamanitra ny fiazotana an'izany ary mahatsiravina ny vokany. Tsy ampamohan'Andriamanitra isika raha tsy ny amin'ny fahamarinana izay fantatsika ihany. Efa hatramin'ny andron'i Abrahama ny fahamarinana momba ny ampahafolony ary azo antoka fa fantatry ny Israelita tsara fa tsy azo atao ny mamina amin'izany. Izany no antony tenen'Andriamanitra azy ireo manokana satria nandroban'Andriamanitra izy ireo. Ireo advantista voalohany kosa dia tsy nahalala ny mahazava-dehibe an'io fanao io, koa nomen'Andriamanitra fotoana izy ireo hitombohan'ny fahalalany ny fahamarinana mialohan'ny hitanana zazy ho tompon'andraikitra amin'ny fahatanterahana an'izany. Voambara moa amin'ny Malaki 9:9 fa ozina ny vokatry ny fandrobanan'Andriamanitra. Tsy fahavokarana no vokatr'izany teo amin'ny Israely. Raha ny teny fikasana io fampitandremana io amin'ny 110 rehefa mitondra ampahatokina ny fahafolo-karena rehetra ao an-tranon'Andriamanitra isika dia fitahiana lehibe no harotsany ka ny toerana asian'izany no tsy ampindray azy. Mitohy ny teny fikasana amin'ny 12 manao hoe ianareo ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra. Tian'Andriamanitra ho vavolombelona amin'ny lafiny fitantanam-pananana tokoa manko ny vahoakany. Tsy mandony ampahafolony isika mba hampitombo ny harenantsika fa manao an'izany isika satria tian'Andriamanitra ary manaika fa azy avokoa ny fananantsika rehetra. Izy no nanome antsika fahafahana miasa ary mitahy antsika amin'ny fomba maro isan-karazany izy. Mitahy antsika Andriamanitra mba hahatonga antsika ho fitahiana ho an'ny hafa, ny fanolorantsika fahafolo-karena sy fanatitra ho fampandrosoana san'Andriamanitra dia tena mampiseho fa mizara ny fitahiana nomen'Andriamanitra antsika isika izay ahasoany hafa. Mahaliana ny mahafantatra fa misy mpanjara afa-tandaza eo amin'ny tantara ankehitriny toa ny John Rockefeller,
ry Crowell, ry William Grillet, ry William Colgate niaiky fa noho ny fahatokiana tamin'ny fahamerenany ampafolo ny tena nampiroborobo ny arenana izy izy. Samy nametraka an'Andriamanitra olo alaharana teo amin'ny fitantanam-bolany ireo olona ireo, ka nahita fa tsy nitondra fitahiana ho an'ny tenany fotsiny izany fa ho an'ny asa fandraharahana ny taony ihany koa. Raha nataonao izany taloha mety tsy fanaonao ihany koa dia asaina ianao hanao fanandramana manokana amin'Andriamanitra. Ahitanao tahaka an'efa nahitan'ireo olona ireo fa nitondra fitahiana ho azy ihany, nitondra fitahiana ho azy ny famerenany ampafolony, ary tsy ho azy ihany fa ho amin'ny asa fandraharahana izay nataony ihany koa. Inoko fa nitondra zava-dehibe ho anao izany. Aoka hijoro ary hiverina ho amin'ny fitiavana voalohany mandrakariva isika, ary tsarofa Andriamanitra dia mijery mandrakariva izay mahasoa antsika. Afaka isika saotra anao izay iray hoany amin'ny teninao izay nomenao anay io. Saotra anao ihany koa izay mampianatra anay mandrakariva ny amin'ny lalanao, ary koa ahafahanay mba hitombo fitahiana aminao mandrakariva. Leseo lahatra ny fonay sy ny sainay mba hatoky mandrakariva mitoromarika avy aminao, ary aoka hiala ny salasalana rehetra. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.